Miobio an Jehovah ry tany rehetra, manompo an Jehovah ny fifaliana, makanesa eo anatrehany amin'ny fiompiana. Aoka ho fantatrareo fa Jehovah n'Andriamanitra, izy no nanao antsika ary azy isika dia olony sy ondry fiandrany. Midira eo am-bavahadiny amin'ny fisaorana ary eo akanjany amin'ny fiderana. Misaora azy mankalazany anarany. Fa tsara Jehovah mandrakizay ny famindrapony ary miatra amin'ny taranaka faramandiby ny fahamarinany. Ivavaka isika. Andriamanitra ray masina indrindra izay ny an-danitra dia raha laza saotra anao tolotra ianao. Mandritreha manokana Andriamanitra izao fotoana izao ary aoka ny fanainao masina no hiasa aty am-ponay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Miarabantsika tratra izao sabata izao. Notahian'Andriamanitra isika nandritry ny nene manindry ka afaka mitera sy mankalaza an'Andriamanitra sy miara mitsahatra amin'Andriamanitra amin'izao sabata mahafinaritra izao. Ny rariana dia ho feno fahasoavana sy fifaliana avy amin'Andriamanitra isika mandritry ity sabata ity. Andeha atolotra antsika ireo mpandraraha ity aloha. Ny manao ny vavaka pastoraly dia Rabe Tokotany Andrena Vala Dominika. Ny manao ny Fanompoam-pivavahana ho an'ny fanatitra sy ny ampafolony dia Ravao Alisoa Emeline. Ny mitondra ny hafatra ho an'ny ankizy kosa dia Rasolomanana Sehendo ary ny hafatra ho an'ny rehetra dia Ravelotsalama Jean Bruno. Ny nanolotra teo moa dia Ravelotsalama sitraky ny aina fitiavana. Anoizantsika izao fandaharana izao dia andeha ho ataontsika eo am-pitsanganana ny laharan-kira fa 720 ny andininy rehetra. Laharan-kira fa 720 ny andininy rehetra. Sabeu caminhar, ni para voltar de ver. Saya mudena marude, debitare camidera. Saya mudena marude, debitare camidera. Yangunano mahasandatu reni fe iderani panavuta nati anevitaziza irawambande anana irazuni ziuna irawambande anana Sunizuna Abiribu apunzio Kami falia buku Fafaduza yanar Birai sabtu kamira Derau famengikya
Andeha ovakitsika ny ao amin'ny ohabolana toko 720 andininy 20 tapany voalohany. Ohabolana toko 720 andininy 20 tapany voalohany. Amin'ny anaran'i Jesosy izay olona mahatoky tokoa dia ho be fitahina. Ovakitsika indray ny ao amin'ny Salamo 720 andininy 9 tapany 2. Salamo 720 andininy 9 tapany 2. Amin'ny anaran'i Jesosy dia hitoetra ao an-tranon'i Jehova andro lava aho. Izao dia andeha isika hiaraka hivavaka mandoalika. Masina, masina, masina ianao, lay Andriamanitra tsy toa, Jehova tompony maro, midera sy mankalaza ary manome voninahitra anao izahay amin'izao sabata izao. Misaotra anao ihany koa noho ny fitantanana sy ny fitahina nandritra iny enemana iny. Ray malalo, mamindrafo aminay, mamelany elokaisiny tsy famendrehanay, ary raha sitrakao dia diovy noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay. Mangataka ihany koa izahay Andriamanitra amin'izao fotoana izao, mba hitahinao anay tsirairay avy, anasitrananao ny tsy salama rehetra, ary ampaherezanao ny kivy sy ny ketraka manoloana izao fotoana izao. Mangataka ihany koa izahay Andriamanitra, ny hitahinao manokana ity firenena ity, hanome fahendrenany mpitondra, hitantana izao firenena izao araka ny sitraponao. Meteza ihany koa Tompo, anatrika amin'ny fafenony ny fotoana rehetra ianao, ka anamasina sy anamarina anay ary mba hisehony ny voninahitra ao. Izany vavaka izany dia tononona sy angatahana noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Satsika dia tonga eo amin'ny fanompoam-pivavahana manokana ho amin'ny fanatitra sy ny ampahafolony. Melohan'izany anefa dia izao hoe mangavatsika mba amoaka ireo fanatitra sy ampahafolony izay fanomanitsika nandritra ny herinandro am-pelatanantsika ary ho arahana vavaka mangina izany. Amen. Exodosy toko 7:20. Ary zao ny zavatra ataonao aminy anamasinana azy, hompisoronao ahy makavaty trombilahy iray sy ondrilahy roa tsy misy kilema. Miakoaka amin'Andriamanitra isika
amin'ny alalan'ny fanatitra atolontsika satria toriteny izany na dia tsy misy feo aza. Rehefa voaorina ny fitoerana masina tamin'ny alalan'ny fanatitra sitrapona ataon'ny vahoaka dia tonga ny fotoana hanamasinana ny arona sy ny zanany ho amin'ny fanompona masina. Manome tsipiriany momba ny fanendrena ireo mpisorona voalohany tao amin'ny Israely ny Exodosy 7:20. Mahaliana nefa fa tsy nisy toriteny manokana nataony Mosesy tamin'ny fotoana io. Zavatra iray loha no nibahan-toerana tamin'izany dia ny fanatitra. Voalohany ny fanatitra no ny ota. Faharoa ny fanatitra hodorana. Ary ny fahatelo dia ny fanatitra aevaeva eo anatrehan'Andriamanitra. Inona ara no afatra raiketin'izany fanatitra izany voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Ny fanatitra noho ny ota dia anaovana fanavotana. Nampatsahivina ireo mpisorona fa mila ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny famelan-keloka izy ireo azy avy amin'Andriamanitra mba azahoany manatanteraka ny andraikiny. Ny fanatitra hodorana indray dia nodorana tanteraka tokoa izy ireny teo ambonin'ny alitara. Manondro ny fanoloran-tena tanteraka izay takiana amin'izay natsoina anompon'Andriamanitra izany. Ary ny farany ny fanatitra evaeva eo anatrehan'i Jehovah manandrify ny lanitra. Izay indray dia maneho ny fanokana tenan'ny mpisorona hanompo an Jehovah. Ary koa ny fiahin'Andriamanitra ireo izay nahafohy tena ao amin'ny fanompona azy. Avy amin'ireny fanatitra isan-karazany ireny no nahafantaran'ireo tena iny hoe hevitra fonosiny hoe fanendrena an'izy ireo. Misalasala ve isika amin'ny ilana fanolorana fanatitra ho an'Andriamanitra rehefa manao fampivavahana ho azy? Raha misy fiangonana efa manana ny ampy ara-bola mba hanatanterahana ny asany, mbola ilaina ve nanaovana fanatitra mandrakariva ao amin'ny fampivavahana taony? Mihoatra lavitra noho ny resa-bola ny fanatitra. Mihoatra lavitra noho ny resa-bola ny fanatitra. Toriteny izany na dia tsy misy feo aza. Maneho fiankofana izany ary mitondra lesona ara-panamanandanja lehibe tokoa. Anisan'ny nampatsahivina antsika ny famonjena natolotr'Andriamanitra antsika izany. Mampatsiaro ny fitahiana antsika isan'andro sy ny tokony hanolorantsika tena tanteraka ho azy ny setrin'izany. Tsy fahendrena ny mampangina ny feon'Andriamanitra amin'ny fampitsarana ny fanaovana fanatitra. Androany raha nolotra ny fanatitra sy ny ampahafolo an'Andriamanitra antsika, izany hoe fanoloran-tena ho an'Andriamanitra mandritra ny fanompoam-pivavahana, dia andeha hiaino ampitandremana ny feon'Andriamanitra isika. Andeha isika hiaretsangana ka hivavaka. Tompo, mideranao izahay noho ireo fomba maro samihafa itenenanao aminay zanakao. Ankehitriny raha nolotra ny ampahafolo sy ny fanatitra izahay dia ampianaro anay ny lesona ilain'ny fanahinay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.
tonga eo amin'ny toriteny ho an'ny ankizintsika zao rakizy a milohan'izany dia ataontsika ilay hira oramamy. Ziraka izy dia tovovavy kely anankiray izay tena mankafy mihinana vatomamy. Ohatra ny ankizy kely rehetra tia mihinana bonbon. Fa ny vatomamy tao amin'ny suzy tamin'ity anio ity rakizy dia ilay antsointsika hoe bonbon atody. Ny ao anatin'ilay bonbon atody rehefa hohanina kelikely dia lasa chocolat. Dia mangataka amin'ny neniny foana suzy rakizy hoe zaho hihinana bonbon atody. Dia tezitra be neny no farany satria efa tadolan'ny suzy le bonbon atody ray sachet rakizy. Ary zao ny tenin'ny suzy hoe za na 100 aranoaniko indray andro dia laniko zany. Dia mbola nangataka tamineny ihany suzy rakizy hoe zaho mbola hihinana bonbon. Dia hoy izy neny mantsy suzy hoe tsy mahazo mihinana tsony ianao suzy fa makarary nify ange bonbon rehefa hohanina be da be. Dia lasa suzy rakizy nandeha moramora. Rehefa niodikodina tao an-trano tao suzy mitady hevitra hanadonoana an'ilay hoe hihinana bonbon dia tonga teo ambaravarany hevitra fatorian'ny totoa Eva izy rakizy. Totoa Eva dia zandriny neny suzy. Dia tsy salama izy io dia nanomana neny efitrano anankiray izy zany mba hahafahany makaina. Rehefa teo ambaravarany totoa Eva suzy rakizy dia nitazatazana ny totoa Eva fa nitsangana moramora. Rehefa nitsangana totoa Eva dia tazana eo akaiky ny fandrianany totoa Eva eo misy boaty anankiray. Ary rehefa nandinika elaela izy dia ohatrany mahita bonbon atody suzy rakizy. Dia nindrasany totoa Eva hivoaka ny efitrano. Ary raha vao tafavoaka ny efitrano ny totoa Eva rakizy dia iny suzy tsaitsaika moramora nanantona teo amin'ilay latabatra kely eo akaiky ny fandrianany totoa Eva. Dia nisokafan'ilay boaty. Ary totoa Eva manana bonbon atody fa tsy miteniteny izy nefany tena tia anahy dia miaraka amin'ny lalao. Dia tamin'ity izy tsy miteny hoe zange manana bonbon atody sokafany suzy rakizy ilay boaty dia naka telo izy. Ary ny bonbon atody ny totoa Eva maitsomaitso ny lokony dia tonga dia nateliny nataony tao ambava rakizy telo be zao. Rehefa elaela dia eny aloha mamy izany fa avy eo ny vadika nangidy rakizy ity bonbon atody izay nataony suzy tao ambava ity. Ary rehefa kelikely dia nalohany suzy daholo ilay izy fa tsy telona intsony fa mangidy be. Dia niditra avany totoa Eva rakizy nahita ny suzy fa manino ianao mandondy ohatran'io. Dia avy hatrany dia tazany totoa Eva fa naka fanafodiny taokay i suzy. Andao ianao entina makany amin'ny eny aingana dia etsona dokotera fa fanafody mahery be nge io no haninao io suzy fa maninona ary ianao manaonao foana tahaka an'ity.
dia nakana dokotera raka izy Suzy ary ny tena nampalahelo raka izy nandritra ny herinandro izy dia narary teo am-pandriana vokatry ny finanana ilay fanafody mahery vaika ny totoeva. Atsantsika eo ny tantarany Suzy raka izy fa misy lesona 3 raisintsika ao anatin'izany. Ny voalohany dia mila mankatoy isika raka izy rehefa miteny neny hoe izao ny azonao atao, ireto ny tsy azonao atao, dia mila mankatoy isika raka izy. Ny lesona faharoa dia hoe mila malala onina isika satria mantsy araka ny hitantsika tao amin'ny tantarany Suzy teo rehefa mery-minana bonbon ny ankizy dia simba ny nify. Dikan'izany rehefa tsy malala onina ny ankizy dia misy fahavoazana ny ara-pahasalamana. Lesona fahatelo farany dia manao hoe tsy maka zavatr'olona raha tsy mihera. Hitantsika teo raka izy fa io Suzy tonga dia naka fanafody ny totoeva dia nanjary ny idiran-doza. Fa zao ny tenin'ny Baiboly amintsika raka izy ao amin'ny ohabolana 7:20 tapany 1 manao hoe izay olona mahatoky tokoa dia ho be fitahiana. Izay olona mahatoky tokoa dia ho be fitahiana. Rehefa tanterakitsika ilay lesona 3 hitantsika teo dia ho be fitahiana tokoa isika raka izy. Andehantsika hivavaka. Jesosy malalo misaotra ny amin'ny lesona izay nomenao anay tamin'ity maraina ity. Ampitoera ao anatin'ny ankizy tsirairay avy izany ka ho mahatoky tokoa izy ireo ary ho be fitahiana. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Anomanana ny foamam-panahitsika iain'ny toroteny dia andesika hieno hira iray hoentin'ny korala kita ny fahazavany soavy merina. Siajaranao aminy izay tianao atao, fantatro ianao manana ny safidinao, fa miangavy anao iatokely fa satria masoanao ity. Marina fa be ireo sabanadalana, aiza minireo no mitondra ny soa, ny famakianao tsy ayanavana, fa mba mijanona kely aloha. Tsisy fandrarana fatohizony atao, fa mazava sy marevaka fidirana farany sahirana. Maro sapana fatokana fiafarana, aizina madiva mikitroka tokoa, loza mitantaolo miandritsy azo ialana, petsaka ny voafitaka. Ity lalantery to tsy dia mazavity, zay vitsy mpandeno vitsikio ny mpakato, io no lalana zay no diavin'i Kristy, tena loananotso. Natovasovasoka zaho fantatrao, io no tsara indrindra zay mametsy anao, mampahery sy manapiary manavao, aina tena
Sotrany koraliny kita fahazavana isika nanomana ny foa mampanahy itsika handray ny afatra avy amin'Andriamanitra. Miarabantsika tratran'ity sabata ity. Fifaliana ho any mitondra ny afatra avy amin'Andriamanitra amin'ity sabata ity. Mialohan'izany dia andeha hiaraka hanondrika ny lohantsika isika hivavaka. Andriamanitra ray masina indrindra izay ny an-danitro, omany ny fonay, ho tany lona ka afaka handray ny teninao. Mitalao izay Andriamanitro, aoko izany fanahinao masina izany, no hiasa ty anatinay ka hanovanay, ary hatonga anay ho tany lona ka afaka handray ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Raha ianao no anontanian'Andriamanitra androany hoe inona no angatahanao amin'Andriamanitra, raha ohatra ka zavatra tokana ihany no tenin'Andriamanitra angatahanao, inona reny mba ho avalinao anazy e? Mety misy amintsika mieritreritra hoe vola, misy amintsika miteny hoe fiara, misy amintsika miteny hoe mety ho trano angamba. Fa raha i Davida no nanontaniana ao amin'ny Salamo 7:20, raha i Davida no nanontaniana zavatra iray loha tiany hitranga eo amin'ny fiainany, dia amaky ny Salamo 7:20 tsika manomboka eo amin'ny 4. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Zavatra iray loha no angatahiko tamin'i Jehova, izany no hotadiaviko, dia ny toetra ao an-trano Jehova amin'ny andro rehetra iainako. Zany ry havana no angatahan'i Davida, dia ny mba hitoetra ao an-trano Jehova amin'ny andro rehetra iainany. Ary rehefa toizany ilay izy dia hozy izy hoe mba ho faly hijery ny fahasoavanao Jehova, sy handinika ny tenimpolony. Zay zany no etaetam-polalina tao amin'ny Davida, dia ny mba hitoetra ao an-tranon'i Jehova mandritra ny andro rehetra iainany. Raha ohatra ka andraintsika ohatra anankiray tsika hoe mpanjaka anankiray, ianao zany lasa mipetraka ao amin'ny tranon'ilay mpanjaka anankiray, dia mba raisarain-tsainany, raisarain-tsaina hoe ao anatin'io lapa io ianao, anananao daholo ny zavatra rehetra, en sécurité ny fiainanao, ny sakafo, ny fialam-boly ao amin'io lapa io daholo. Lapa izay mbola an'olombelona ary zany. Fa i Davida kosa dia nitoetra ao an-tranon'ilay Jehova tompony izao rehetra izao. Zay ny tena irin'ny fony. Eto dia toizany fa mba ho faly hijery ny fahasoavan'i Jehova izy. Ny fahasoavan'i Jehova dia ny fidiran'Andriamanitra antsehatra eo amin'ny olona anankiray. Ary namalian'Andriamanitra ny apôstôly Paoly aza, dia hoy izy hoe ampy anao ny fahasoavako. Zany hoe ny fahasoavan'Andriamanitra zany dia ampy atsika eo amin'ny fiainantsika rehetra. Zany ry havana no nahatonga ny Davida nangetaeta lalina ny toetra ao an-tranon'i Jehova. Ianao ve resy lahatra ary manaiky fa afaka mameno ny banga sy ny tsy ampy eo amin'ny fiainanao Andriamanitra.
Ianao ve resy lahatra fa lehibe sady midadasika lavitra ny herin'Andriamanitra izay mitranga eo amin'ny fiainanao. Rehefa eo an-tranon'Andriamanitra isika, rehefa eo an-tranon'i Jehova isika, dia milamina ny zavatra rehetra. Indray andro nisy rangahy anankiray nangataka tamin'Andriamanitra, nivavaka mafy izy hoe mba home fiara Andriamanitra amin'ire fiara tsara tarehy reny. Dia nomen'Andriamanitra fiara anankiray izy, dia lasa fiara anankiefatra, dia lasa fiara anankivalo, hatramin'ny 12 mihitsy ilay fiara. Dia sahirana indray ary izy fa maro loatra ny fiara tao aminy. Dia nisy fotoana izy niteny hoe takizay mba zavatra hafa indray no nangatahana, tsy aleo zao tany no nangatahana. Dia mifamaly izy mivady, tsy aleo vo zao ny zavatra zao indray, tsy aleo ve vola no nangatahana. Zany no ady hevitra amin'izy mivady. Kanefa izao, raha ao an-tranon'i Jehova isika, dia afaka omen'Andriamanitra daholo ny zavatra rehetra. Zao mantsy ny voalaza ao amin'ny Isaia toko 5:7-10 tapany 2. Ary ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Raha ao an-tranon'i Jehova isika dia adidin'Andriamanitra. Andriamanitra no mikarakara antsika, Andriamanitra no mijery izay mahasoa antsika. Indray mandeha tany anaty bus. Tao anaty bus dia nisy ramatoa anankiray ny telefonina ny olona any an-tranony izy. Dia rehefa ny telefonina izy miteny mafy be moa izy dia henony olona rehetra ao anaty bus. Zao ampandroa le zaza. Dia rehefa ampandroana le zaza dia soloiny akanjony. Dia zao matory izy io rehefa avy mandro. Dia rehefa avy mandro izy dia karakarao lasopy. Dia karakarao tsara ary tandremo izy so dia maratra, fa rehefa mandehandeha izy dia ndray menjera dia maratra. Manoatra noho izany ny fikarakaran'Andriamanitra antsika raha ao an-tranon'i Jehova itsika. Manome anjely mikarakara antsika Andriamanitra. Raha ao an-tranon'Andriamanitra itsika dia Andriamanitra mihitsy no manome izay ilayntsika. Andriamanitra mihitsy no mikarakara, mampiakanjo tahaka an'ireny ray aman-dreny ireny. Ianao ve tsy mahatsiaro hoe rehefa eo ao an-tranon'ny ray aman-dreninao dia hita hoe voakarakara ny akanjo, ary raha mbola kelikely ary tsika dia izao fantatry ny ray aman-dreny mihitsy ny zavatra ilaina. Raha mangatsiatsika ny andro, ampakanjo io zaza io. Ary raha ohatra ka lehibebe indray dia ampianaro io zaza io. Hainy ny ray aman-dreny mihitsy ny mikarakara ny zanany. Dia tahaka izany koa Andriamanitra. Raha ao an-tranon'Andriamanitra isika tsiraray avy. Izay ny tena ray aman-dreny normal, mikarakara tsara ny zanany. Manoatra noho izany anefa Andriamanitra. Etsy andanin'izany nefa ny zanaka ihany koa, raha ohatra ka mahafantatra tsara zany soa nataon'Andriamanitra izany, dia izao misaotra, makasitraka ary afa-po amin'ny fikarakarany ray aman-dreny. Dia tokony tahaka izany koa ny ataontsika amin'Andriamanitra. Makasitraka an'Andriamanitra tsika ary indrindra mankatoa an'Andriamanitra. Rehefa mahatsapa ny soa nataon'Andriamanitra tsika, rehefa ao an-tranon'Andriamanitra dia tsy manana eritreritra mihitsy hoe hiala ao an-tranon'i Jehova. Ny toyny izay notenen'ny i Davida teto dia hoy izy hoe mandinika ny tenipoly. Raha vao miresaka tenipoly tsika dia voalaza matetika ny hoe taberna kely, voalaza ihany koa hoe fiangonana. Fa eto dia ny toerana afaka hifandraisana amin'Andriamanitra ny tenenina amin'ilay hoe tenipoly. Jesosy izao any amin'ny fitoerana masina indrindra ny an-danitra mifona ao antsika. Ary tao amin'ny Genesis 20
andininy 12 sy 17 dia Jakoba dia tao a Betela. Tamin'ny fotoana io dia restory Jakoba, ary rehefa restory Jakoba dia nanofy izy, ary ao amin'ny andininy 12 ao amin'io Jakoba 720 io dia izao ny voalaza, ary nanofy izy ka indro nisy tohatra niorina tamin'ny tany ka nipaka hatramin'ny lanitra ny lohany, ary indreo nisy anjelin'ny lanitra niakanidina teo aminy. Io toeran'io dia misy anjely miakamidina, io toeran'io dia toerana anankiray mampifandray ny lanitra sy ny tany. Dia ao amin'ny andininy 17 izy dia izao ny voalaza. Dia raiky tahotra izy ka nanao hoe, indre matahotra ity toerana ity, tsy hafa ity fa tranon'Andriamanitra vavahadin'ny lanitra. Tranon'Andriamanitra vavahadin'ny lanitra. Io ny toerana izay hifandraisana tsy tapaka amin'Andriamanitra. Ary raha ho antranon'Andriamanitra isika dia afaka mifandray tsy tapaka amin'Andriamanitra. Amin'ny mahatontolo mahandriamanitra dia izao, afaka hita eny amin'ny toerana rehetra Andriamanitra. Dikan'izany zany dia azontsika atao ny mifandray tsy tapaka amin'Andriamanitra tahaka ny hoe ao antranon'Andriamanitra isika. Ny irariana zany dia isika tsiraray avy dia ho ao antranon'Andriamanitra. Andriamanitra no mikarakara antsika, Andriamanitra no miadidy ny fiainantsika, Andriamanitra no manome ny fahasoava sy ny fitiavany eo amin'ny fiainantsika rehetra. Kehitriny dia anao antro izy amintsika no iray feo amin'ny Davida hoe ny zavatra tena iriny dia ny mba hitoetra ao antranon'i Jehova mandritra ny andro rehetra ihany. Angatahako hitsangana fa hitondra mivavaka ho antsika aho. Hivavaka isika. Andriamanitra ray masina indrindra izay ny an-danitra. Ankehitriny dia fantatray, renay avy amin'ny teninao fa hafa ary tena tsara indrindra zany mitoetra ao an-tranonao izany mandritra ny andro rehetra iainanay. Ny angatahanay Andriamanitra, aoka iompopeo amin'ny Davida izahay ka hitoetra ao an-tranonao mandritra ny andro rehetra iainanay. Ianao no miantoka ny fiainanay, ianao no mikarakara anay, ary indrindra ianao no hitantana ny fiainanay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Misaotra an'Andriamanitra isika ary misaotra ny mpanompony ny amin'izany afatra mahafinaritra izany. Ho famaranantsika ny fotoana sy ho fen'ny toriteny dia andeha ataontsika ny laharan-kira 403. Ave
raisoa ny tsodrano ary Andriamanitry ny fiadanana ne amasina anareo samy ho tanteraka ka aoka arovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy anatsiny amin'ny fiavian' Jesosy Kristy tompontsika ho aminareo anie ny fahasoavan' Jesosy Kristy tompontsika anio sy ho mandrakizay. Amen.